Misaotranao zahay ry Jesosy tomponay io. Fa manaiky hitarika anay ianao. Dario zahay tompo. Dario amin'ny fahasoavanao. Dario amin'ny fahazavan-teninao. Misaotra anao ny anangonanao anay eto amin'ity toerana ity. Sy avy amin'ny olona zany. Sy avy amin'ny fiangonana koa zany. Fa avy aminao Jesosy, izay tompony teny, tompony asa, tompony fiainana mampahavelomana. Da io izay tsirairay avy izay tavangona eto tompo. Meo fahasoavam-panahy ny tsirairay. Meo fitahiana ara-tena sy ara-panahy koa. Zavatra rehetra dia aminao daholo. Izay rehetra tadiavinay, izay rehetra mampandretahetanay, izay rehetra iray ny fiainanay dia ao aminao zany. Mila tadiavinao aminao zany, mila angatahana aminao zany tompo. Na momba ny ankehitriny, na momba ny ho avy. Dia tahio ny tsirairay avy izay eto. Tahio ny zaza madinika, tahio ny tanora, tahio koa ny ray aman-dreny. Petraka eo am-pelantananao izy rehetra tompo. Ampy-mizara ny fahasoavanao tompo, sy ho an'izay miangona eto ihany. Fa ho an'ny maro izay mbola tsy tafiditra am-piangonana koa dia ny fahasoavanao mitady azy, ny fahasoavanao mamory azy, ny fahasoavanao manangona azy amin'ny fotoanao ihany. Sy amin'ny fotoanan'olombelona nefa, fa amin'ny fotoananao Jesosy izay tompo sy mpamonjy. Ankehitriny dia ngataka zahay mba handreny teninao, efa reny teninao tamin'ny vaky teny masina, ary mbola ho renesinay koa zao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka nefa voalaza teo tompoko, dia androany no alahady fahaserovana ny olona masina. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjara sika amin'izao, dia raha sika mahita zany tompo ao amin'ny filazan'ny sanamasina. Dia ao Mateo 5:1 ka hatramin'ny 2:12. Mateo 5:1 ka hatramin'ny 2:12. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia niloha-bavy izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo am-panahy, fa azo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny ovy, fa izy no hampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no hatovany tany. Sambatra ny nona sy mankahitahita fahamarinana, fa izy no vokisana. Sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no atao hoe ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay nzehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo raha harasian'ny olona sy nzehiny, ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy mila voravoa ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehany mpaminany izay talohanareo. Ry Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra isika sy Jesosy Kristy tompo. Androany no alahady 420 manaraka ny Trinité masina tokoa araka ny filaharana. Nefa izany alahady 420 manaraka ny Trinité masina zany dia alahady fahaserovana ny olona masina. Amin'ny fotony dia tao amin'ny fiangonana tany Antiokia no niantsoana voalohany ny mpiangona hoe
kristianina zany azafady tany miasoana ny mpiambina ho kristianina fa talohan'izany dia natao hoe olona masina zay rehetra atao amin'ny fiangonana ireo zay natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina raha mbola tamin'ny andro taloha isika dia natao hoe olona masina daholo sika rehetra zay no fanomonana sika na dia zany aza dia sy lany andro akory zany fanomonana zany fa olona masina tokoa isika ny kristianina dia olona masina noho ny batisa masina zay nanaovana batisa azy eo anatran'izany ary dia olona masina satria nahoana ny lazaina hoe olona masina ny kristiana ny vita batisa olona masina satria voatokana ho amin'ny filazansaran'Andriamanitra azonao jerena zany toko ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy voalohany fa manao ahoana moa ny fiainan'izay voatokana ho amin'ny filazansaran'Andriamanitra mamaly izany fanontaniana lehibe zany ny teny zay anjarasika androany tompoko dia ambara ary fa eto amin'ity teny zay anjarasika ity dia sara ny magnazava fa nalaina tamin'ny tompoteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra ity nisy olona maro nanaraka an'i Jesosy tao ny marary tao ny nanana fangirifiriana samihafa tao ny mitondra marary olona maro anarivony no nanaraka ny tompo dia nanaraka azy hatreny tendrombohitra izy ireo rehefa nitodika ny tompo dia nahita vahoaka besaka nanaraka azy ka dia nipetraka izy ary nanomboka nampianatra nanomboka nitoriteny zany ka zay teo akaiky indrindra no nitenenany zany dia ny mpianany zany fa sy ny mpianatra Jesosy ihany no teo fa olona maro be no teo nanaraka an'i Jesosy avy any amin'ny toerana samihafa zay nalehany eto ary zany tompo dia misy teny zay mahavarena sika ihany satria fahasambarana ny lazainy tompo fahasambarana imbalo miatoana sambatra raha nandray sara ka nanaraka sara ny vaky teny sika dia misy fahasambarana maro samihafa ao ka anisan'izay ny hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana anisan'izany ihany koa ny hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no handovan'ny tany sy aro voatanisa sika reo sambatra lazain'i Jesosy eto fa ny zavatra misy dia zao matetika sy azo fa ahoana ny mahasambatra ny olona ory fa ahoana ny mahasambatra ny olona nona sy mampietaeta ny fahamarinana na ahoana ny mahasambatra ny olona mahantra ara-panahy io zany dia fanontaniana mipetraka mandrakandroany sy azo sika azany sy mazava amiko zany sy mazava amitsika zany satria zavatra tao sy mahasambatra no lazain'i Jesosy hoe mahasambatra kanefa matoa ny tompony milaza azy dia sy hendrinao Jesosy sika tompoko sy hendrinao izy sika fa matoa lazaindro izany dia misy antony misy dikany ary tena sambatra tokoa eo anatran'izany ary dia sara ny milaza fa ny teny milaza fahasambarana anambaran'i Jesosy dia tahaka ny vaingan-dranomasina izy any amin'ny ranomasina any indrindra eny amin'ny ranomasina zay any amin'ny mbola tany avaratra dia mivaingana ny ranomasina ka misy ny antsoina hoe iceberg reny ranomasina mivaingana reny ngeza be reny ka kely ihany ny hita miseho ety ambony sy ampahafirin'izay ao ambany anefa ao ambany ao amin'ny ranomasina izay miseho ety ivelany dia tahaka an'izany koa ny teny Jesosy ny teny zay resika eto zany dia mitaratra ny zavatra hita maso ihany fa ny zavatra manahirana sika ny zavatra sy azo sika zavaina dia asan'Andriamanitra sy hita zany asan'Andriamanitra ao an-danitra zany
asan'Andriamanitra mamonjy zany, asan'Andriamanitra manafaka zany. Zay dia tsy hitasika zany tompo. Andriamanitra no mahalala azy, ao an-danitra izy no mikarakara azy, ao amin'ny zanany Jesosy Kristy izy no mamolavola ny tena fahasambarana. Ny tena fahasambarana avy zany dia tsy fahasambarana zay mipoitra amin'izao hita maso zao, fa fahasambarana zay mifototra ao amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Any an-danitra no loharan'izany fahasambarana zany. Ka na miverina hipira ny fahasambarana eto, na dia tsy azo sika aza tena lazainy dia zao tsy manahirana zany tompo. Fa izao no antony, ny antony dia satria ny fahasambarana resahana eto dia asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ao amin'ny zanany Jesosy Kristy zany, miafina amin'ny saisika zany, miafina amin'ny fiheverasika zany, kanefa dia Andriamanitra miasa mahatateraka azy. Ka dia tahaka ny vongan'ny ranomasina tokoa zany izy ity. Ka ny lafiny tsy hita maso ny tena ngeza be noho ny lafiny hita maso. Ny lafiny hita maso dia kelikely ihany, fa ny tsy hita zany tena ngeza. Tahaka n'izany koa ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tsy hita, io ny tena goavana, io ny tena mitondra ny fiainasika, io no mahavelona sika, io ny tena mahasambatra sika. Fa ny zavatra hafa zay hita dia tao mahavariana sika. Ohatra hoe zay enzehina noho ny fahamarinana, na noho ninona ny fanenjehana dia zao tsy mahasambatra ny fanenjehana. Mizaly ny olona enzehana, sahirana ny olona enzehana, tsy hita zay mba hialofana, tsy hita zay mba hiadanana. Zay dia lafiny hita maso fotsiny zany. Fa Andriamanitra ny tena miasa ka mahatonga fahasambarana ao amin'ny tsy hita maso. Ambara ary tompoko fa ny hita maso zao, na ny fitafiana zany, na ny hanina zany, na ny fitaovana samihafa zany, na ny trano zany dia zava-dehibe tokoa zany. Na ny tenasika koa zany tena zava-dehibe zany, avy amin'Andriamanitra zany. Kanefa misy lehibe lavitra noho izany dia ny tsy hita maso. Ny tsy hita maso ny tena miatoka ny fiainasika tompoko. Sy zao hita maso zao ny tena miatoka azy. Fa ny zavatra tsy hita, io no tena miatoka ny fiainasika andavanandro. Izany tsy hita maso zany tena mahavelona. Io no ekinany aina, io no ekinany fahafatesana sy ny fahavelomana. Io no mamelona sika, io no mampizoro sika. Raha sy zany dia efa miadaraboka isika, raha sy zany dia mitolefoka isika, raha sy zany dia lavo sika. Fa izany asan'Andriamanitra tsy hita ao an-danitra zany. Zany no tena mahasambatra, izany tena mahavelona. Ka ny hoe sambatra eto zany dia tsy tahaka an'izay hoe sambatra fa nahita vola kely androany. Zany dia fahasambarana zay, tena fahasambarana ihany koa saingy mandalo zany. Fa ny tena fahasambarana sika dia fahasambarana mahavelona, fahasambarana mamonjy, fahasambarana manafaka, fahasambarana mampiadana. Zay zany no tena fahasambarana eto. Eto amin'ity famaranana n'ity perikopanjarasika ity Jesosy zany dia manao hoe mifalia, miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Mila mifaly sika, mila miravoravo noho ny amin'i Jesosy. Mila mifaly sika satria ny valim-pitia sika dia ao amin'i Jesosy. Na inona zany dia tsy amin'izao fiainana zao ny valim-pitia sika, fa ny tena valim-pitia ny olomeno dia ao amin'i Jesosy zany. Aza ketraka tompoko, aza ketraka ny fiangonana, na inona zany amin'izao fiainana sarotra zao, miasarotra anao manalina ny fiainasika. Tangorona ny fahavalo maro sika, sy ny olona ny tena fahavalo nefa fa fanahy ratsy eny am'rivotra moa. Ka dia eo anatran'izany dia mila mifaly sika. Ny tena fifaliana amin'izay dia fifalian'ny mpanota voavela heloka. Io ny tena fifaliana. Miravoravo i Jesosy fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Ny lanitra zany dia sy ny habakabaka akory, sy ny tena lanitra. Fa ny tena lanitra dia izay akinany aisika, izay akinany fahavelomasika androany sy ampiso ary amikoavy.
zay ny lanitra zany sy mba hitasika kanefa ao ny tena haisika, ao no havelomasika. Rehefa mivavaka sika dia any an-danitra ny hiatefany vavaka atao sika fa sy am'izao hita maso zao. Ka dia mila mivavaka sika, mila mifaly sika, mila miravoravo sika, kanefa mila manaraka an' Jesosy. Zay tononona teo mahasambatra reo zany zay sarota dia zao fanarahana an' Jesosy zany. Jesosy mila hitokana tena mitondra ny zava-sarotra mivalian'izika. Isika matetika dia tozy zavatra sarotra kanefa tsy ampahavelan'izay nentin' Jesosy zany. Jesosy ny hazo fijalian'i Jesosy io zany no hiafenan'ny fahasambarasika rehetra. Zay manaraka an' Jesosy, zay mihay ny teny Jesosy dia sambatra izy. Manaraha an' Jesosy, aza manaraka ny tenanao loatra, aza manaraka olona fa manaraha an' Jesosy aloha, heno hoe ny teny, heno hoe ny feony. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ray sy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.